Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Tokony soloina ny olona mpikarakara ny fividiana ny alalany mety isian'ny endrika kolokolo. Hoy ny fanohan-kevitry ny mpanao politika mitaky ny fampandrosoana ny fividianana. Tokony ho aleo tena arabolina amin'ny fikarakarana ny fividianana ihany koa ny firenena malagasy hoy ny antoko politika hafa. Tsy ny olona ny délestage ihany no iainan'ny jirama ankehitriny hoy ny ministry ny angovo-mpisolo toerana. Andanimbola be loatra ny jirama amin'ny alalan'ny subvention 5 tsy mahavaolana ny mpanjifa izany. Anomboka ny fanisan-bahoaka vaovao eo anivon'ny Instat 20 taona teo aorian'ny sin'ny fanisana farany. Ahafahana mamaritra sy mandrefy ny fomba fampandrosoana io fanisana io araka ny fanazavana. Isokatra rahampitso eny anivon'ny fioben'ny antoko malagasy miara-miainga eny ankerana ny fisoratana anarana ho fampianarana mamaky teny sy manoratra natokana ho an'ny olon-dehibe atolotry ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Mitohy hatrany ny fanampina ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fitaovam-pianarana amidy amin'ny vidiny mirary. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia mitohy ny korotana ao Gabon amin'izao fotoana izao taorian'ny fifidianana filohampirenena farany teo. Manam-pikasana ny andefa délégation ny toerana ny vondrona afrikanina. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa tamin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tande aofa atsony laharana 033 37 968 88. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Tena milay raha misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo. Toerana manaraka foana anaty finday orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana ayay ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovoly. Raha anao Facebook maimaim-pony ianao dia tsy indroy ny hoe anohy. Raha vao mipositra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook maimaim-pony ianao dia izay Facebook Flex. Ahafahanao misafidy manao Facebook maimaim-pony na tsy Facebook maimaim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo mpiainanao Orange. Ho fankalazana ny fahadimampolo taona ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny tsy fahaizana taratasy, ny vehivavy malagasy miara-miainga dia manomana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny tena mirary ho an'ireo ray aman-dreny sy mpianatra. Mampirisika ihany koa ho an'ireo te hianatra hamaky teny sy hanoratra mba hanatona ny foibe fa hisy mpampiofana afaka handray azy. Manatona ny foibe vehivavy malagasy miara-miainga eto ankerana Kadindramamy ny alakamisy 8 ny zoma 5 sy ny sabotsy 10 septambra ho avy izao. Antsoina laharana tarby 034 96 833 94
raha mila fanazavana fanampiny izay manoro lalana mahitsy mamindra aina. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndutapénac ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Ei, mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra ny vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariana ny vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinoana ny mitondra kara-panondro a galerie sy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao dia fitsipika mazava sy matotra no tsy maintsy hajain'ireo mpisehatra politika raha iroso amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoan'i Madagasikara. Mila apetraka mazava ny fitsipiky ny fifidianana mba ahazahoana fifidianana madio sy mangarahara ka eken'ny be sy maro araka ny fanazavan'ny antoko politika maro. Fanadadeny Mioramanitra. Mihamaro hatrany ny fangatahana ny fifidianana mialohan'ny fotoana tato ato. Maro ihany koa araka izany no manay ny amin'ny mety isin'ny krizy raha roso ny fifidianana ny filoham-pirenena. Nandalo fifidianana isika tamin'ny taona 2014 ary lesoka maro no taratra tamin'izany. Fitsipika entitra no tsy maintsy raisina mikasika ny fifidianana mbola holalovan'ny firenena amin'ny ho avy. Ilaina ny fanovana ireo olona misahana ny fifidianana ny alana amin'ny mety ho endrika kolikoly sy ny tsy fifampitokisana. Mangataka élection anticipée raha tadiditsika tsara ny ainany atao hoe fifidianantsika tamin'ny taona 2014 ary be da be ny lesoka atao anatiny saingy ohatrany hoe napetraka zany hoe tanteraka iny dia mety iny ny raha ny ainy zany le mpisehatra tamin'ireny any no mbola hita taratra amin'izao ny ministra ny intérieur tamin'izany any lasa premier ministre amin'izao ary mazava be zany fa ho anay ary ny fijery anazy amin'ny akapobeany mihitsy dia hoe ny amerina le 2013 any ny tiany ny fitondrana ankehitriny atao amin'ny 2018 zany ny zava-misy satria ireo mpisehatra ireo ihany no eo ary zay mahatonga anay mitaky ilay fifidianana satria andao hivonona amin'izay hivonona aloha kokoa mba hialana amin'le tena ofopokan'le ady. Eo amin'ny lafiny ara-bola kosa indray, ny fitondrana malagasy no tokony hiantoka ny teti-bola entina mikarakara sy manomana ny fifidianana mba hialana amin'ny fandraisana baiko avy any ivelany. Ny firenena mikambana no mamatsy ara-bola amin'ny fikarakarana sy ny resaka fifidianana matetika ka mahatonga ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharaha politika malagasy. Ny fiatrehantsika fifidianana dia tsy tokony hianterantsika ny communauté internationale fa tokony hitady vola anatintsika amin'ny volantsika ato anatiny izay ahafahantsika manodana zany fifidianana zany amin'izay fotoan'izay tsika tsy tataovana pression na tataovana intérêt avy amin'ny communauté internationale fa itsika no malala ny fandaminana amin'ny alalan'izay vola ahodina ho an'ny fifidianana manana an'izany tsika tao zany élection présidentielle anticipée zay akoatra ny fandaminana vaovao akoatra ny raha mbola anatiny izay tokony tsika no hiantoka an'izay dia tokony disqualifiena ny filohan'ny république Andriamato Rajaonary Mapiana satria ny déchéance nataon'ny solombavam-bahoaka natoinina nitazomany ACC azy efa azo raisiny reny fa nisy zavatra maro be tsy vitany ary natonga ny solombavam-bahoaka nanongana azy. Ho an'ny mpahay lalàna kosa indray, azo ataony miroso amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana araka izay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka miala ny filohan'ny république dia tsy maintsy misy ny fifidianana roa fotoana raha ohatra ka empêcher
na vao ny empêchement ny fifidianana moa ny filohan'ny repoblika dia tsy maintsy atao fifidianana raha tsy ara-potoana tsy misy lalana manakana zany azoan'ny filoham-pirenena no miala zoan'ny solombavam-bahoaka manao empêchement destitution io tsy misy hoe lalam-pandrenana milaza hoe inona tokony atao na tsy fa rehefa hiala moa filoham-pirenena dia miala izy. Manaraka ny lalam-panorenana ny fangatahana fifidianana mialohan'ny fotoana manoloana izany misy ny mitaky ny ametrahana mazava tsara ny fitsipiky ny kilalao ary tsy hiova eny ampanidinana izany toy ny tranga tamin'ny fifidianana ny filoham-pirenena farany teo. Niova teny ampandehanana ny fitsipika dia niova tanteraka ny mpifanandrina, niova ny fitsipidalao, ny mpitsara lasa nandray anjara, ny sazy nomenan'ny mpifanandrina tsy ampiarina, ny tsy isian'ny ady aorian'ny fifidianana no antony ametrahana dieny mieloha ireo fitsipika rehetra ireo. Amin'izay fotoan'izay tsy hisy eto amintsika ny tranga misy ao Gabon no ny faneken'ny mpifanandrina ny valim-pifidianana. Mbola sarotra ny miresaka fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara raha nambarany mpahay-lalàna iray. Tsy misy io fitsinjaram-pahefana tena izy io raha toa ka tsy mbola misy ny fahaleovantena ara-pitantanana sy ara-bola. Fanadadiny izy io Rakotondrena. Tsy mbola misy ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara raha ny toejava misy amin'izao fotoan'izao no jerena raha ny lalàna no arahina ho an'ny mpahay-lalàna Imbika Anakile tafiditra ao anatin'ny atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation effective ny fahaleovantena ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy misy anefa izay fahaleovantena izay na io amin'ny lafiny ara-pitantanana indrindra fa amin'ny lafiny ara-bola. Fa tsy dia mety loatra hoe raha fa décentralisation dia décentralisation, raha fa tsy effective izy dia fa tsy décentralisation izy zay. Nadanana tsy zany ny décentralisation na ny fisily ny fitsinjaram-pahefana dia manana autonomie administrative sy financière zany lay collectivité. Fa ny tena problème zany dia tsy fampiny ny enti-manana ka anarany fotsiny décentralisation satria tsy ampy ny vola misy eny commune sasany nge nafandoavana ny mpiasan'ny état civil ary nge dia tsy voaloha akory ka raha tsy miova zany ny lalàna mba hoe maromaro koa zany ny fidiram-bola sy bebe koa ny fidiram-bola ary tsy vitany hoe maromaro sy bebe koa ny fidiram-bola fa tokony moramora kokoa ny fomba fanaovana prescription an'ilay vola fa tsy mety raha ohatra ka dia ireny fidiram-bola tena sarotsarotra ho azo ireny no menan'ny commune dia tsy mahavelo tena mihitsy ny commune. Raha ny zava-misy tato ato no jerena toa ny tany tsy misy demokrasia eto Madagasikara tsy manaja ny rafitra napetraka amin'ny fitsinjaram-pahefana ihany koa ireo mpitondra ambony eto amin'ny firenena. Ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha ho an'ny commune ohatra izay rafitra ifoton'ny voafaritra ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana masy mandidy amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny commune raha ao anatin'ny faritry ny commune. Anjara ny mamoaka fanapahan-kevitra amin'ny zava-misy ao amin'ny commune izay. Fa ho zao hoe tsy maintsy manana ny autonomie administrative aloha zany hoe zany ny organe délibérant ao zany dia manapa-kevitra feno amin'izay fomba hitondrany ny collectivité zay misy azy zany. Io zany na mikasika ny ressources io na mikasika ny dépense io na mikasika fitantanana personnel sy ny fananany io dia izy zany no tokoteny farany feno no manapaka anatin'ny fanajana ny lalàna. Taka zany koa zany raha zay to zany amin'ny kasika ny autonomie zany budgétaire izy ihany zany no manapaka ny fomba fampidiram-bola sy fomba fandaniam-bola fa amin'ny fanajana ihany koa zany zay voalazany ny lalàna. Zay fisiny ny décentralisation tena décentralisation. Lalàna iray mitondra ny firenena amin'ny fampandrosoana ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Omena fahaleovantena ara-bola sy ara-pitantanana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ny fanjakana foibe amin'izay fotoana izay manome tohana azy fotsiny. Tsy izany no zava-misy. Tsindry sy Ramatahora no mahazo ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana toy ny tranga misy eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministera-panjakana misahana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika sy ny tranga nisy tany amin'ny commune Ambohimahamasina, Ambalavao izay niafara tamin'ny famindratoerana ireo inspecteur d'État izay nanao ny fanadiadiana. Tsy aivina fa rehefa mivangongo eo am-pelantanan'olo tokana ny fahefana, tsy azo idivirana ny vokatra izay eo
fanjakan'olo tokana no misy tsy mandroso ny firenena miamahantra ny vahoaka. Nitoloran'ny banky iraisam-pirenena fitaovana ny CPGU na ny cellule de prévention et de gestion des urgences ao amin'ny primature androany. Teny amin'ny COFOD na ny commandement des forces de développement Andranoambo no nanolorana izany fanomezana izany izay atrehana ny loza voajanahary ho avy. Olom-panjakana maro no tonga natrika izany. Ireo faritra iarambona matetika toy ny faritra Sava, Analanjorofo, Boeno no isitraka ireo fitaovana ireo ary ponina manodidina ny telo hetsy no vinavinaina isitraka izany. Fanampanazavana. Dia amin'izao fotoana izao satria efa nanomboka tamin'ny zoma ny dinikasa mikasika ny rindra safatsiroa eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana ary mbola amperiny zany dinikasa izany ireo manana andraikitra mandray anjara amin'izany dinikasa izany dia itsika olom-pirenena malagasy manana eritreritra hoentina manatsara an'izany sehatry ny fandriam-pahalemana izany dia tokony hitondra ny anjara birikiny amin'ireo eo anivon'izany manatanteraka an'izany dinikasa izany. Tsy mbola ahitam-baolana kosa hatreto ny délestage. Tsy ireriany ny olan'ny orinasa Jirama raha nambaran'ny ministry ny angovo-pisolo-toerana amin'izao fotoana izao. Andanimbola be loatra ny Jirama nefa tsy maharaka ny filan'ny mponina. Fanadidiny zo Rakotondrina. Tsy nilaza vahaolana maritra momba ny olan'ny délestage amin'izao fotoana izao ny ministry ny angovo-pisolo-toerana raha nanontaniana momba ireo fahatapahan-jiro misesilany tato ato. Na eto an-drenivohitra izany na any amin'ny faritra hafa. Tsy ny délestage ihany no olan'ny Jirama raha nambarany. Mbola olana lehibe sedrain'ny Jirama ny fanomezana subvention be loatra ity orinasa ity nefa tsy maharaka amin'ny famokarana ireo angovo ilain'ny vahoaka malagasy. Satria matetika mantany ny olona ary afangaron'ny olona foana ny énergie sy ny délestage. Misy olana anankitelo angamba azo resana raha miresaka ny Jirama. Voalohany ny olana amin'ny fourniture d'électricité. Fantatsika fa nandritra an'izay 7 taona zay dia ataontsika hoe plus de 60% de production tsika de thermique. Ary ny thermique dia lafo. Zay natonga tsika tsy maintsy niezaka ny manao ny hydraulique nefa ny hydraulique amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mahafeno ny banka. Noho izany dia anisan'ny zavatra maika tsy maintsy jerentsika miaraka dia ny problème na fourniture d'électricité. Ny problème Jirama faharoa dia problème économique. Fantatsika fa amin'izao fotoana izao dia niferana ho 300 milliards ny subvention ny fanjakana ho an'ny Jirama mba hahatonga azy afaka manao le fourniture. Io 300 milliards io dia ho an'ny olona 15% malagasy fotsiny zany satria ny accès ny électricité amintsika dia mbola 15%. Noho izany tsika mandany vola be nefa tsy mbola marakotra ny rehetrarehetra électricité. Noho izany dia problème économique dia tsy maintsy jerena akaiky. Tsy olana eo anivon'ny Jirama ny délestage na ny fahatapahan-jiro fa vokatra ireo olana maro mivangongo amataona teo anivon'ity orinasam-panjakana ity. Taony tsy fahaiza-mitantana tao ny fanaovana tolobidy amin'ireo namana na olona akaiky tsy nisy ny atao hoe tolobidy misokatra mba hisian'ny fifaninanana eo amin'ireo orinasa mpamokatra sy mpamatsy herinaratra araka ny fanazavana efa nomen'ny FMI na ny Fonds monétaire international. Ao ihany koa ny fanomezana ireo subvention izay mampiena ny fahefan'ny orinasa mivelatra tsara amin'ny alalan'ny hery manokana, izany hoe miezaka mahaleo tena amin'ny alalan'ireo vidin-jiro sy rano alohan'ny mpanjifa, ampiny ny fahaiza-mitantana sy ny fananana vina lavitrezaka. Hatreto aloha lasa vesatra ho an'ny kitapom-bolam-panjakana ny orinasa Jirama ary lasa vesatra ihany koa ho an'ny mpanjifa sy ny toe-karena malagasy. Ny fahaleovantenan'ny firenena eo amin'ny sehatry ny angovo anefa no isan'ny antoka iray lehibe mitondra ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho amin'ny fanosoana. Tsy aivina fa volana vitsy no nomen'ny mpitondra amanan'ny olan'ny délestage mandritra ny fampelezan-kevitra. Taona vitsy taty aoriana mihamafy izany fahatapahan-jiro izany, nitolotra omena mpanjifa nefa etsy andaniny miaratsy hatrany. Ireo any ambanivohitra miandrandra-jiro dia tsy tafiditra ao anatin'ny vinan'ny mpitondra. Anomboka ny fanisambahoaka vaovao eo anivon'ny Instat 13 taona aty aoriana. Fanisambahoaka izay ankinany ain'ny toe-karenan'i Madagasikara. Zava-dehibe ny fanisambahoaka io mba ahafahana mandrefy sy mamaritra ny fomba fampandrosoana araka ny fanazavan'ny solotenan'ny FNUAP. Fanadadiny zo Rakotondrina trano.
Anomboka amin'ny faha 15 ny volana septambra ho avy zao ny fanisambahoaka andrana na ny recensement pilote izay anombohana ny fanisambahoaka vaovao eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fanisambahoaka raha nambaran'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Instat na ny Institut National de la Statistique eto Madagasikara. Efa tamin'ny taona 1770 ny nisian'ny fanisambahoaka izay farany teto amintsika ka anton'izao famerenana azy izao. Fa raha tamin'ny jerintsika ny antony nandehanan'i Jesoa Kristy tsy tany any fa tany Betlehema dia fanisana mponina natao fa tamin'ireny dia ny mponina natsona anatona ny toerana naovana fanadihadiana fa efa mivoatra efa ela be zany tamin'ny 2 taona lasa amin'izao dia ny agent recenseur ireo mpanadiady ireo no manatona tsirairay ny tokantrano. Ny tena ho anaovana ny recensement général pilote moa ny recensement général population amin'ny taona ho avy dia mbola misy tsy ampy kely fa ny amin'ity pilote ity zany dia efa vonona tanteraka daholo ny fitaovana rehetrarehetra sy ny olona natanteraka azy. Ankoatran'ilay fitaovana mety misy hoe ny teti-bola manokana natokana eo amin'izay? Ny teti-bola dia efa misy manokana mihitsy anatanterahana ali satria ankoatran'ny fitaovana dia ny raha tsisy ny teti-bola tsy afaka mihetsika mihitsy tsika fa efa vonona daholo zany ny zavatra rehetra anaovana an'ity enquête pilote ity. Raha ny tokony ho izy, indray isaky ny 10 taona no tokony hisy ny fanisambahoaka faobe amin'ny firenena iray. Fandroan'i Madagasikara no nanao izany tamin'ny taona 1770. Tokony ho tamin'ny taona 3 no nisy ny fanisambahoaka faobe teto Madagasikara, saingy tsy tanteraka izany noho ny krizy maro nifandimby teto. Zava-dehibe indrindra eo amin'ny toe-karena malagasy anefa ny fanaovana izany fanisambahoaka izany, raha ny nambaran'ny ministry ny toe-karena, izay mpiahy mivantana ity sampandraraha kirakirany antotanisa eto Madagasikara ity. Ty recensement ty dia fomba anankiray ihany koa mba nanantsika antotanisa mazava na ny isan'ny trano na ny isan'ny olona na zay mety filana amin'ny resaka statistika dia rarotina daholo rehefa manao recensement ilaina azy. Amin'ny faritra anankiefatra zany nanomboantsika le recensement pilote. Rehefa vita zay dia miroso atsika amin'le dénombrement fomba filazana azy dia ny mamarana azy moa zany dia ny fanaovana le traitement résultat. Everina zay rehetra resako rehetra zay dia ho vita ao anatin'ny 2 taona any ho any. Raha ho an'ny Madagasikara manokana, vola manodidina ny 300 tapitrisa dolara eo no ilaina amin'ny fanatotosana izay fanisambahoaka izay raha ny fanazavana azo. Efa vonona avokoa na ny fitaovana na ny enti-manana amin'izay fanisambahoaka izay. Ho an'ity recensement pilote ity kosa, ny teo anivon'ny FNUAP izay rantsana iray ao amin'ny firenena mikambana no isan'ny nanoana ara-pitaovana amin'ny fanatanterahana izany. L'occasion est donnée pour que nous puissions avoir des chiffres. Fotoana izao azahoantsika ny isan'ny mponina marina eto Madagasikara. Ny zava-dehibe voalohany indrindra amin'ny fanisambahoaka dia ny fahafahan'ny olon-drehetra mahafantatra hoe firy marina ny mponina eto fa hatramin'izay isika mionona amin'ny tombatombana fotsiny. Ny tena zava-dehibe ho amin'ny mpamatsy vola ihany koa dia mba ahafahana mahazo antotanisa marina, mba ahafahana mametraka drafitra matipaika amin'ny fanampiana amin'ny fampandrosoana. Nous accompagnons puisse être assise sur des données fiables. Faritra efatra no voakasika izay recensement pilote izay, ny commune Sambava voalohany, miampy commune Ambanivohitra 2 ao amin'ny faritra Sava, ny Boriboritany fahatelo ho an'ny faritra Nalamanga, ny ao Toliara voalohany ho an'ny faritra Atsimo Andrefana, ary ny ao Ambovombe ho an'ny ao amin'ny faritra Androy. Amin'ny faha 15 ny volana septambra ho avy izao no anomboka izany ary farana amin'ny faha 7 ny volana oktobra. Amin'ny volana aogositra 17 kosa no anomboka ny tena fanisambahoaka sy fanisana ny trano fonenana rehetra manerana ny nosy. Ny fahafantarana mazava ny isa sy ny sokajin'ny taonan'ny Malagasy dia singa iray ahafahana manamboatra drafitra fampandrosoana matipaika ho an'ny vahoaka Malagasy. Ilain'ireo mpiatsehatra ara-toe-karena ihany koa izany ahafahany mandamina sy mamindrindra ny fampiasam-bola tanterahiny. Tokony manjay anjara amin'ny fanapa-kevitra momba ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany amin'ny toerana misy azy ve ny olom-pirenena. Miainga avy amin'io indray ny fanadadiana nataon'ny agence Capsule School TV FM. Raika amin'ny 20 isan-jaton'ny olona nanontaniana no nanaiky satria zon'ny olom-pirenena ny manara-maso ny zava-misy ao amin'ny fanadadiana Mikael Ramalola.
Manoloana ny fitrandrahana nataony vahiny amin'ny karazana toerana maro amin'izao fotoana izao, nisy ny fanadihadiana manokana nataon'ny agence capsule sy ny Cool TV. Fanontaniana iray no napetraka tamin'ny olona 700 ny 30 volana aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana septambra lasa teo, ny hoe tokony mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany amin'ny toerana misy azy ve ny olom-pirenena. Ny 1.20 no milaza fa manaiky satria zony olom-pirenena ny manara-maso ny fitrandrahana sy misitraka ny tombontsoa azo avy amin'ny fitrandrahana. Ny 4.20 no milaza ny mifanohitra amin'izay ary milaza fa anjaran'ny mpitondra ihany no manapaka ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany. Ny 500 kosa no milaza fa namandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra na tsy ny olom-pirenena izay tiany mpitondra atao ihany no ataony. Tokony nasiana fifampiarana amin'ny olom-pirenena kosa ny tranga toy izany, hoy ny mpandinika politika. Ny tsy fisian'ny fijerenan'ny tombontsoan'ny vahoaka no antony iray handraisan'izy ireo fanapahan-kevitra. Tsy misy ny fanajana azy amin'le toerana misy azy ka raha ohatsy fa mba nisy fanakalozan-kevitra tamin'izay fotoana alohan'ny trandrahana io mety zavatra hafa ny trangy fa zao dia tiakanjo tiakana ataonao ny vahoaka nalampaniorenana nefa dia mazava fa ny manjaka vahoaka sy ny fanjakana tandalana no fototra iorenan'ny repoblika zay zany tsy hajainao dia rariny tsitsy ny vahoaka raha mitrotrako. Tokony omenan'ny mpandraharaha malagasy ny lalam-barotra amin'ny fitrandrahana hoy ny eo anivon'ny avitra ho an'ny firenena. Zao fitrandrahana gabraraka mena vahiny zao tsy hanana tantsony malagasy afaka 10 taona zay zavatra zay raha aingana indrindra raha ela indrindra zay dia tsy hanana tantsontsika malagasy hoe inona ary zany no tokony velomany reto Madagasikara reto ary zay ny zavatra mampalahelo satria tsy manana inona mihitsy zany ny investisseur gasy zany eto marina fa tsy manana matériel tsika lafo ny matériel nefa naijanona zany ary tokony mba hapetraka ihany eto amin'ity Madagasikara ty hoe aiza ny afahany reto malagasy reto mitrandraka noho ninona ny antony ve tsy fananan'le fitondrana vola ve dia importena daholo na sinoa na karana na vazaha afahana mitrandraka an'izay sy gasy ihany koa ny manana vola nefa ny tsy afaka mampiasa an'izany noho ny fahalafosan'le izy loatra. Tranga maro no efa nisy toy izao teto amin'ny tany sy ny firenena tato anatin'ny Repoblika Fahaefatra fa noherana ny tsy mety ataon'ny vahiny amin'ny tanin'izy ireo toy ny tranga nisy tao amin'ny komina Somamanina izany. Délégation sinoa maro indray ny fantatra fa mikasany anao fitrandrahana any amin'ny faritra Bonglava amin'izao fotoana izao efa misy ny fitsirihana nataon'izy ireo tsy manaiky kosa ny mponina any an-toerana raha ny loharanom-baovao iray miantarandriana evo. Taorian'ny olona ny Somamanina mitoetrany ny fanomezana ny fitondram-panjakana fanomezan-dalana hitrandraka arenan-kibon'ny tany. Roa herinandro lasa izay nidina teny fotony nanao fitsidihana ny faritra Bonglava ny délégation sinoa miaraka amin'ny antota taratasy fahazoan-dalana hitrandraka. Zava-misy dia amin'ny faritra Bonglava amin'izao fotoan'izao dia fantatra fa misy ny fitestana fitrandrahana arenan-kibon'ny tany iray sady amin'ny distrikan'ny Tsiromangidi. Raha zava-misy aloha zany tao anatin'ny tapa-bolana zay dia misy ny fahatongavan'ireo délégation sinoa taty toerana eo anatin'ireo ben'ny tanàna sy ireo tokony andraikitra ny fotsokaviny tao anatin'izay indrindra dia fantatra fa manana fikasana zany hoe efa mitondra taratasy fahazon-dalana hitrandraka ty Tsiromangidi reto sinoa reto tao anatin'izay indrindra ny zava-misy dia fantatra fa misy ny fanolorana vola nomena an'ireo ben'ny tanàna. Tsy manaiky ny mety isian'io fitrandrahana io any an-toerana ny mponina amin'ny komina maro voakasika izany. Isan'izay ny komina Miandrarivo sy Ambomiarina, Bevato. Volamena ny fantatra fa inona ho trandrahan'ireo vahiny ireo raha ny loharanom-baovao. Dia fantatra fa misy ireo sinoa midina ny fotony. Dorina nefa ny vahoaka dia manohitra tanteraka izany fitrandrahana ny repirenena izany dia tsy mazava ny vahoaka loatra hoe inona ny tombontsoa ho azon'izy ireo anatin'ny fitrandrahana ataon'ireto sinoa ireto. Anisan'ny voakasika ao anatin'izay moa zany komina Miandrarivo, Ambomiarina, eo ihany koa ny komina Bevato sy ireo komina hafa zany aty amin'ny distrikan'ny Tsiromangidi efa misy ireo sinoa midina ifotony
mijery ny zava-misy any toerana zany. Mihamaro ny toerana omeny mpitondra an'ireo sinoa hitrandrahana harenan-kibon-tany eto amintsika. Tsy misy anefa mangarahara sy ny fanazavana manoloana, antony mampisy olana hatrany amin'ny faritra maro manerana ny nosy toa ny ao Somamanina, Mananjary, Ambilobe, Ambohidratrimo, Nosy Belville, Ampasindava, Befotaka, Antsatrabivoa. Velotaraina na ny tompon'ny tany na ny mponina any amin'ireny toerana ireny saingy tsy misy ny fiovantoedra rà ary mitohy hatrany ny fitrandrahana. Ezaka nanantona ministerany harenan-kibon'ny tany izay saingy tsy afaka nandray sy nanome fanazavana momba ireo fitrandrahana maro omena vahiny ireo izy ireo. Tontolon'ny fampianarana dia betsaka amin'ireo mpianatra afaka fanadinana baccalauréat farany teo ny safidy ny anohy ny fianarany eny anivon'ny Université Mpanjakana. Misy nefa mahafantatra ny sampam-pianarana idirany, misy ihany koa ny mbola eo ampisafidianana amin'izao fotoana izao. Ilaina ny misafidianana tsara raha ny fanazavan'ny mpampianatra pikaroka. Io no nasaina. Olana mpahazo ireo ankizy vao nahazo ny diplôma baccalauréat ny fisafidianana sampam-pianarana idirana hanohizana ny fianarana. Fisafidianana sampam-pianarana izay ilana fitandremana sy fandiniana tsara raha nambaran'ny mpampianatra pikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony. Ny fahadisoany safidy amin'izany dia miteraka fahaverezam-potoana ho an'ireo ankizy raha ny fanazavana. Ankoatr'izay, hiteraka fahasahirana ny eo amin'ny fitadiavana asa ny aorian'ny fianarana ihany koa izany raha ny nambarany hatrany. Antony iray mahatonga ny tanora miditra eo amin'ny sehatry ny asa izay tsy mifanaraka amin'ny fianarana noratoviny. Manampy izay tsy fifandanjana eo amin'ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara hoy ny talemisana ny fampianarana eny amin'ny Université n'Antananarivo. Eo amin'ny sehatry ny asa zany dia tsy dia mbola manana asa mahenika tanteraka ny filan'ny manam-pahaizantsika amin'izao fotoana izao, zany hoe tsy ahenika ny filan'ireo mpitady asa rehetra eo zany ny asa misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Noho izany zany matetika ny manam-pahaizana tsy dia mifidy asa loatra izy fa zay asa hita zany no atao. Zay zao isan'ny antony anankiray mahatonga an'le hoe nanaraka lalam-piofanana sahala mizato izy kanefa tsy dia mifanaraka amin'izay loatra no asa tanterahana, satria noho izay fahateren'ny tolotra eo amin'ny sehatry ny asa zay zany dia matetika reny mpitady asa reny zay hitany aloha no tanterahana. Fahadisoana eo amin'ny fifidianana ny sampam-pianarana no isan'ny antony mahabe ny tsy anasa eto Madagasikara hoy ny mpampianatra pikaroka iray. Fanafanana ireo mpianatra hitrandraka sy ampivelatra ny arena misy eo amin'ny faritra misy azy no vahaolana ho hiatrany ny fanazavana. Ny antony maro zany ny eo amin'ny disofidy aloha ny mpianatra misy zay, satria ny zavatra tiany atao rehefa tena vita ilay fianarana dia hafa indray ny mieritrereta. Io koa misy toromarika avy amin'ny ray aman-dreny keo, tokony teny ny ray aman-dreny hoe inona tena tianao atao dia manabe azy arak'izay. Fa eo koa ny tena lafin'ny structure économique koa, tokony fanabeazana zany no fanina mihitsy ny mpianatra hoe zao ny zavatra misy eto amintsika, ahoana ny hitrandrahana an'ireo, hanodinana an'ireo ho azo ampiasaina ho an'ny zanak'olombelona zany. Misy mahatsara ny zanak'olombelona, misy amidy zay ambiny, dia tokony ho fantany tsara zany ny amin'ny toerana misy azy hoe inona no arena misy, otrika arena misy dia inona no tokony fatohany. Fa raha vao zay no tena voatrandraka tsisy zany somera hoe tsy manana asa zany fa ny asa be dia be zany. Ankoatry ny olana tsy fananana asa, olana iray eto Madagasikara ihany koa tsy fahampiany manam-pahaizana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Etsy ankilany, misy hatrany ireo manam-pahaizana mivoaka isan-taona raha tsy ilaza fa tsy ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana, fitsaboana, fambolena sy ny fiompiana izay sehatra tena ilain'ny vahoaka. Maro amin'izy ireo no mijanona eto an-drenivohitra aorian'ny fahavitan'ny fianarana. Eo am-pamahana izany olana izany ny Université n'Antananarivo raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana zany tsika misy programma samihafa izay ho tanterahana alohan'ny faran'ny taona, hijerena indrindra amin'ny resaka hoe employabilité io, dia misy fionana eo amin'ny sehatra international izay ho raisiny eto Antananarivo ohatra mikasika ny employabilité. Raha fakaray volana sy tapany eo 26-27 octobre angamba izay, dia ohatran'izay ihany koa 17 sy 18 novembre misy tena zahatra atao mikasika ny employabilité. Misy enquête be zany zao izay nataonay eto amin'ny Université n'Antananarivo, dia amin'izay mivoaka eo daholo ny valiny ho hita hoe ohatrohatran'izao ny izay lafiny lazainareo zay hoe iza le miasany amin'le toerana tsy nananany sy tao amin'le toerana tena nianarany, ho hita kosa hoe inona ny lana ny zavatra mbola tokony ho hatsaraina. Ny rafim-pampianarana eto Madagasikara no tokony ho hatsaraina hoy ireo mpisehatra eo anivon'ny fampianarana. Rafitra izay ahompana amin'ny fifehezana sy ny fampiroboroboana ny arena isa-paritra. Amin'izay fotoana izay, tsy olana ny tsy fananana asa satria fantatry ny mpianatra ny sehatra malalaka sy azo ampivelarina ao amin'ny faritra misy azy.
Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity teny amin'ny anjerimanontolo ny salon des étudiants andiany faefatra ary tsy farany izany raha tsy ny zoma izao. Nisy ihany koa ny fifanaovan'ny sy ny fiaramiasa teo amin'ny oniversité n'Antananarivo sy ny orinasa tsy miankina iray amin'ny fandraisana mpianatra ho any amin'ny tontolon'ny asa anarian'ny fianarana. Gazety Antsoratra Vaovao indray no nivoaka androany dia ny gazety Free News. Gazety mifototra amin'ny fanaovana fanadadiana lalina ny tranga rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia izay ny vadiantsika lafim-baovao hafa dia ady tany no ny akamaroan'ny raharaha tonga eny anivon'ny tribonaly eto amintsika raha ny fanadadiana natao. Trano mahery ny 10 isa no misy mikasa andrava ao Ampefiloha Ambodirano no ny resaka ady tany. Fanadadiany Mianta Randrianaivo. Trano manodidina ny 10 isa no misy mikasa andrava eo Ampefiloha Ambodirano ady tany izay rafitinina ny zava-misy eto. Samy laza ny manana anto taratasy ny rotonta ary samy tsy miemotra amin'ny fitakiny. Raha ho an'ireto renim-pianakaviana ireto tsy hiala raha tsy misy ny dinim-pitsarana manala azy eo amin'ny toerana io. Zay tsy andrava raha tsy resy avy any amin'ny tribunal. Tsy ala zay satria zay efa ela talohany. Izy vao tamin'ny herintaona. Zany anay io efa tany amin'ny 30 taona mahery tany na ilay biazana ankizy mihitsy. Mana taratasy zay fandoavana etra, taratasy ny tany ary le tany koa olona fianakaviana zany ny olona mpiavana zany ny olona no fampivarotra an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Dia ny takinay zany zay tsy mandrava trano fa le mba hijanonan'le tranonay satria zany manery anay hoe horavanina le trano fa misy 2 metatra tafiditra nefa tamin'ny voalohany zany le izy tsy tafiditra le anay dia manjary zao le izy nefa naka géomètre fanondrona izy zany dia lasa andravan'le trano zay manana taratasy ara-dalàna zay. Raha matetika fahita ny toy izao na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra amin'ny ankapobeny eo amin'izay lafin'ny fananana antota taratasy izay hatrany no miteraka olana. Samy hafa ny tompo-tany sy ny tompon'ny trano na samy manana ny antota taratasy momba ny tany iray olona roa na maro. Miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina ny ady tany tahaka izao satria tsy manaiky avokoa ny andaniny sy ny ankilany. Mila vahaolana maharitra avy amin'ny mpitondra io tranga io izay mivongivongy eo anivon'ny fitsarana io. Tsy vitan'ny famahana ny olana eo anivon'ny fitsarana izany, mila vahana hatreny fotony mba tsy hahatongavan'ny raharaha eo anivon'ny fitsarana. Rehefa milamina sy mirindra ny momba ny fananan-tany dia hiena ho azy ny raharaha ady tany tonga eny anivon'ny fitsarana. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia mitohatra ny fanasoavana ny vahoaka madinika ataon'ny vehivavy malagasy miara-miaingy. Anisan'izany ny fampianarana mamaky teny sy manoratra natokana ho an'ny olon-dehibe. Isokatra hanomboka rahampitso eny amin'ny fioben'ny antoko moa eny ankerana ny fisoratana anarana. Fanadadiany Mioramanitra. Fanomezana fiofanana maimaimpona ireo olon-dehibe mbola tsy mahay manoratra sy mamaky teny. Io indray no hetsika ara-tsosialy ho tanterahin'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Fitsinjovana sy fanampiana ireo ray aman-dreny no tanjona amin'izany. Hanomboka rahampitso ny fisoratana anarana ho an'ireo liana amin'izany ary haharitra 3 andro eny amin'ny fioben'ny antoko malagasy miara-miainga eny ankerana. Manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva no azo anatanterahana ny fisoratana anarana. Ho fanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra no andraisan'ny vehivavy malagasy miara-miainga anjara araka ny fanazavana. Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ny 9 septambra 2024 dia ny vehivavy malagasy miara-miainga dia mandray anjara feno amin'izany. Marina moa fa efa komina maro no nanaovana ny hetsika fampianarana mamaky teny sy manoratra ary efa olon-dehibe maro no nahazo tombotsoa tamin'izany. Izany dia anatin'ny vinan'ny vehivavy malagasy miara-miainga natao izany hetsika fampifanana olon-dehibe amin'ny fianarana mamaky teny sy manoratra izany dia mba hanampiana azy ireo ho an'ny tena manokana ho an'ny zanany ary ho an'ny fiarahamonina mba tsy hampitsangamenatra azy. Noho izany dia mandritry ny telo andro ny alakamisy 9 septambra ka hatramin'ny sabotsy 10 septambra dia vonona izahay handray ireo olona izay soratra anarana liana amin'izany fiofanana mamaky teny sy manoratra izany, mandray koa izahay ireo fikambanana liana amin'izany. Ankoatry ny fampiofanana atolotry ny vehivavy malagasy miara-miainga ho an'ireo olon-dehibe, isy ihany koa ny tsena ahitana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary mandritra ny 3 andro manomboka ny 9 septambra ka hatramin'ny 10 septambra ho avy izao. Fanampin'izany koa dia natao fanohanana ray aman-dreny koa ty fampiofanana mamaky teny sy manoratra ty mba ahafahany manara-maso ny fianaran'ny zanany.
ko mifaninandalina amin'izany dia manarateraka tsena ny vehivavy malagasy miara-miainga eto amin'ny Foibe Ankerana lot 2H 41M izay mandritra ny 3 andro alakamisy dia ny zoma sabotsy ho avy izao. Izany moa dia hetsika entinay hanampiana ireo toerana izay nentina mitety tsena toerana maro. Dia ity tsena ity moa dia natao fanampiana ireo ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Izany moa dia fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary no fahatsapana fa mandalo fahasaranana tokantrano malagasy ankehitriny. Tsy manavaka ny antoko fa ireo izay liana amin'ny fanofanana dia afaka manantona avokoa. Mariana fa maimaim-poana ny fiofanana natokana ho an'ny olon-dehibe. Koa manentana ireo ray aman-dreny izay vehivavy malagasy miara-miainga izay liana amin'io fampiofanana ataonay io fa raisina an-tsitrapo daholo izay rehetra tonga eto amin'ny QG-ny malagasy miara-miainga izany. Mariana moa fa io fanofanana io zany dia maimaim-poana ho an'ireo ray aman-dreny. Mbola hita lesika eto amintsika ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Izany no mahatonga ny vehivavy malagasy miara-miainga nolotra izao fiofanana maimaim-poana izao. Hetsika efa fanao ny antoko ny fampiofanana tahaka izao ary fikambanana maro ihany koa no miara-miasa aminy. Asa miavaka iray indray no ampahafantarina anao ato anatin'ny fampahalalam-baovao androany. Ny asan'ny Rakoto Mamonjy Seta, iray amin'ireo mpanamboatra carburateur etsy Andotapenaka. Fanadadiny Mikael Ramarla. Rakoto Mamonjy Seta, mpanamboatra carburateur etsy Andotapenaka. Ifandrombahan'ny asa no izy lova avy amin'ny ray aman-dreny. Efatra izy ireo miara-miasa eto ary lasantsy no lalaovin'izy ireo mandra-parivan'ny andro. Mikasika ny fitandroana ny fahasalamana kosa, manana ny teknikany manokana izy ireo manoloana ny fikirakirana lasantsy. Ny sakafo zany no anana tsara satria le fofona lasantsy mampanoana zany izy ity. Vetivety kely ianao dia noana dia tsy dia mahazo miaritra hoe ela zany fa ohatra izay zao amin'ny maraina dia efa manono vokovoko tsara aloha. Tonga dia misakafo tsara aloha zany amin'ny maraina aloha. Satria vao le ranoana ianao manao le fofona lasantsy dia ianao manaikitra le vavony zany. Ohatrohatran'izay zany le izy. Dia arovana tsara koa zany tsy mba hoanina ato maso. Arovana tsara zany tsy hoe hoanina ato maso na hoe hoanina ato sofina ohatran'izay fa raha vao mifritika any izy dia tsy mety zany. Fa manjary tsy miteraka ana zany fa raha hoe izy ndray moa zay fa zatra hoe ranomaso zany sendra voa tsy dia mampaninina maso izy aloha. Manatsara ny asan'izy ireo kosa ny fitobahan'ny fiara injection miditra eto an-toerana. Lafo ny vidin'ny kojakoja ho an'ny fiara injection ka lasa mamadika izany ho carburateur ny tompon'ny fiara. Tsy mampiana fa matetika raha matsara satria misy le automobile nouveau modèle ohatran'izay reo zao. Reny ka reo zao efa hoe multipoint na injection dia matetika maty le calculateur, io mantsy resaka mémoire zany. Dia matetika izy avadika carburateur satria lafo be le pièce. Dia mampitonga tsy mampiana le tsena zany fa matsara le tsena araka. Ny fanenana ny fandaniana lasantsy eo amin'ny fiara no tena tadiavin'ireo mpanjifa. Miovaova isan'andro kosa ny vola raisina arakaraka ny mpanjifa tonga. Amin'ny ankapobeny, mahavita manamboatra carburateur folo isaky ny ora 5 izy ireo. Ny karama aloha zany tsy tena hoe fixe hoe azahoana an'le hoe azahoana azo izy na azahoana zao fa hita hoe mba hoe tsaratsara kely fotsiny zany le vola aminy. Mahazoazo kely ihany zany. Fitambarana ve fitambarana zao tsy fantatra hoe 1,5 million 2 millions ohatran'izay zao. Ireo fitambaran'le vola raisiny le rehetrarehetra zany. Anatin'ny ray andro ngamany, anatin'ny ray andro mihitsy. Efa betsaka amin'ny manao ity asa ity, na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra, samy manana ny talentany ireo mpanamboatra carburateur ireo. Ho an'ny Seta manokana, efa fahaizana tao anatiny izany raha ny fanazavany. Ankoatra ny fanamboarana carburateur, mamboly ihany koa izy. Ho azy, ny fanangonana vola entina manampy ny vady aman-janony isan'andro no tsy afaka ao andohany. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia mikorotana any Gabon amin'izao fotoana izao taoriny fividianana filoham-pirenena farany teo. Manam-pikasana ny andefa délégation any an-toerana moa ny vondrona afrikana. Fanadadina eo amin'ny sariny France 24.
Any avaratr'i Gabon voakendry ireo mpino silamo. Ny tanànany Bitama izay isan'ny tanànan'ireo mpanohitra Ali Bongo izay fantatra fa mpino silamo no ny ahiahinana natateraka izany. Manodidina ny 10 isanjato ireo mpino silamo amin'izay toerana izay. Maro ireo toeram-pivarotana simba tamin'izany. Ny tanànan'ny Libreville no isan'ny voakasika betsaka tamin'ny fanafiana. Raha toka ny ara-ny fandorona ny anteny meram-pirenena ny talata teo, tany amin'ny anteny merandoolona no nivory ireo solombavam-bahoaka. Eny amin'ny fitsarana kosa indray mbola miandry ireo avy an'ireo olona ny gadra. Raha tsy ahivany manodidina 10 izy ireo no migadra amin'izao. Ny talata teo nazava ny resaka ireo mpanaramaso ny fifidianana Europeanina ary manambara fa nisy ny tsy fahatomombanana ny fifidianana farany teo, indrindra fa tany amin'ny faritry Otogoe izay nahazony ny Ali Bongo manodidina ny 5 isanjato. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tokony soloana ny olona mpikarakara ny fifidianana ialana amin'ny mety sy ny kolokolo hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika maro. Tsy ny olana ny délestage ihany no iainan'ny jirama ankehitriny hoy ny ministry ny angovim-pisolo toerana andaniana vola be loatra ny jirama amin'ny alalan'ny subvention 5 tsy mbola mahava olan'ny mpanjifa izany. Ary farany isokatra rampitso eny amin'ny FUB-ny antoko MMM eny Ankerana ny fisoratana anarana amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra natokana ho an'ny olon-dehibe atolotry ny fikamanana vehivavy miara-miainga. Dia izay ny mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tena ko manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava-mandry tompoko. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, tris en serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.